sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy atsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy atsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagniry. O tonga eo anoloanao aneny fivavako, manongilana sofina amin'ny antsiko ry Tompo. Salamo fa 7:20. Ankafaliagna ankaravoagna no iarabagnantsika jiaby izay magnaraka tsy tampaka ity onjam-peon'ny radio Fagniry mamintsika ity, izay onjam-peo mamitambatra ho iray sady onjam-peo mitady mandrakariva ny anitatra ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'ity diosèse mamintsika ity. Isoranay ianao izay mankamamy sy mankafy ny fampianarana sy toritenin'ny Monseigneur Archevêque eto amin'ity onjam-peon'ny radio Fagniry ity. Toloranay fiarabagna manokana tsika EOV jiaby tratran'izao alahady faharoa amin'ny 30 mandavantaona amin'ny taona be izao. Koa amin'izao alahady faharoa amin'ny 30 izao dia toloran'ny eglizy loha hevitra isika ny hoe izay tia mahafoy. Ndeo renesitsika irevaky teny masina tolotry ny eglizy amintsika izay arana fampianarana sy toriteny avy amin'ny Monseigneur Archevêque ray aman-drenitsika. Boky voalohan'ny mpanjaka. Tamin'izany andro izany dia niaingana an-kanisarefta Elia mpaminany. Noho mby teo ambavahadin'ny tanàna izy, indro nisy vehivavy mpitondra tena anankiray teo nanangokita Iaso. Dia nantsony ka nataony hoe, aza mafady mba angalao rano kely amin'ny fisotroana aho ho sotroiko. Dia nandeha nakaramo raha vehivavy. Nantsoiny izy ary nataony hoe, dia mba hitondray mofo kely eny an-tananao aho raha sitrakao. Fa hoy ny navaliny, velona ny Tompoandriamanitra ao, tsy misy zavatra masaka ao amiko. Lafarinina eran-tanana ila ao amin'ny lany sy diloely kely foana ao amin'ny siny no hany ananako. Ary indro aho manangona tapakazo roa izao, dia hody hanamboatra izany ho anay mianaka. Ho haninay izany dia ho faty izahay. Fa hoy Elia taminy, aza matahotra, fa modia ka ataovy izany voalazanao izany. Nefa anaovy mofo kely amin'izany aho aloha, dia ento mankaty amiko, vao manao ho anao sy ny zanakao ianao. Fa izao no lazain'ny Tompoandriamanitra Israely.
Ny lafariny ao ambilany tsy ho lany, ny diloilo ao antavoara tsy enakory, mandra-piavy ny andro handasahan tompo ranorana eto ambonin'ny tany. Dia nandeha ravehivavy, nanao araky ny tenin'ny Elia, ka nanankohanina ela izy sy ny ankohonany, ary Elia koa. Ny lafariny tao ambilany tsy lany, ny diloilo tao antavoara tsy mihina, araka ny tenin'Andriamanitra nolazainy tamin'ny alalan'ny Elia. Izany ary ny tenin'ny tompo, isaorana ny Andriamanitra. Alleluia, alleluia. Antaraku, sana tawi. Sana tahu kediam tinggal saraku. Sana tahu kediam tinggal saraku. Alleluia dera, Alleluia dera, dera del tumbo, Alleluia dera, Alleluia dera, dera del tumbo, mi panai kridau, videra nas tumbo, Solideras tumbo, Aminyan kuleta, Arian tanalemantu, Ramuna bernaya. Asamantum formam yurunapifet, Nari sana kurumben, Nasajaka kamamus, Ratam kaniren enfernamtan, Ari sayang san marapan kigasan, Alleluia dera, Alleluia dera, dera del tumbo, Alleluia dera. samba matuki, Yani mantiga toga, Ari semanakiku, Amitu pada manja, Istana purna, Unitanya maganja, Kami ranu masinde, Sinyawang gireja. Yani kanjo di varnam tanat sisipet, Ari ranu mendirarnya durawa paulin, Rai manu mesa kapuan kana bitu pesa, Risi tumle babani patura di pikat, Alleluia dera, Alleluia dera, dera del tumbo, Alleluia dera. Isi tumma pahirata, Mas nilatama, isi tuma pitaka, Dimiluk yaskiri, yang marna, Sini yang ibaini, Tumuan di kabudi, Mami ni bituna tena. Isi tumu makipinan di alea yuludas, Isi tumu tean sabon hamtanas disipet, Eri surisiana nulena de manchao, Ami tono mi pati, Alleluia, Alleluia, Alleluia dera, Alleluia dera, dera del tumbo, Alleluia dera. Wanira de fianza, Mani sana kabamuzi, si panati sulubaba, Unilai kasiata.
Vaky teny masiny faharoe taratasy ho an'ny kristianina Hebrio. Ry kristianina havagna, tsy mba fitoerana masina nataon'ny tanana sy tandindony tena izy fotsy no nidiran'i Kristy, fa tany an-danitra mihitsy mba iseho eo anatren'Andriamanitra ho antsika ankehitriny. Ary tsy mba toy ny mpisorombe niditra isan-taona tao amin'ny fitoerana masina no nitondra ranon-javatra hafa izy ka hoe an'olo tena matetika. Raha izany dia hoy nijaly matetika izy hatr'izay nanaovana izao tontolo izao, fa indray mandeha monja izy no niseho tamin'izao andro farany izao mba anongotra ny fahotana tamin'ny nanolorany tenany osorina. Ary toy nandreketan'ny olona ho faty indray mandeha sy ho tsaraina rehefa afaka izany no nanolorany Kristy ny tenany indray mandeha monja koa mba hanala ny fahotany maro sy mbola isehoany tsy amin'ny ota fanindroany mba hamonjy izay miandry azy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Omatsika mianakavy ny Tompo ho tanteraka tokoa izany. Evanjely masiny soratan'ny Masindà Marika. Voninahitra ny eo anao ry Tompo. Tamin'izany andro zany, izao no nolazain'i Jesosy tamin'ny fampianarana nataony tamin'ny vahoaka. Mahina amin'ny mpanao-dalàna zay tia mitsangatsangana, miankanjo mirebareba, sy tia arabaina ny ankianja, ary fipetrahana voalohany amin'ny sinagoga mba amin'ny fitoerana ambony amin'ny fanasana. Fa miseho manao fivavahana lavareny izy ireny, kanjo mihinana ny fanagnany mpitondra-tena ka vao miaika ho elohy ny mafimafy kokoa. Ary indray andro raha nipetraka tandrifin'ny fandatsahany-drakitra Jesosy dia nijery ny fandatsika ny olona tao, ary maro ny mpanankareny no nandatsika be. Ary nisy mpitondra-tena mahantra raiky tonga tao koa ka nandatsika ny farantsakely roa ankivitry ny varoa venty avy. Dia nantsoiny Jesosy ny mpianany ka nilazany hoe, lazaiko marigny aminareo fa io mpitondra-tena mahantra io no nandatsika be indrindra tamin'izy rehetra nandatsika tao agnatin'ny fandatsahan-drakitra. Satria ireo rehetra ireo nandatsika ny ambim-bavany, fa izy kosa nandatsika zay ilainy dia izay rehetra nananany sy ivelomany. Izany ary ny tenin'ny Tompo, dirany ho anao ry Kristy. Ry kristianina ava malala, miroso ohatrany tokoa ary ny dia, sy hoe ny tsiraikiraiky no mandeha fa miara-dia isika araky ny averimberintsika hoe eglizy miara-dia, satria eglizy synodale olo araika asika ziaby. Ka raha tamin'ny alahady lasa teo sika nandinika azo lazaina fa lay fototra lehibe zay anampy asika anao an'ilay départ vaovao, fiaingana vaovao, ka nasoiny mpandinika rehetrarehetra araky nanimpisika azy tamin'ny alahady lasa teo no hoe ny fisipoka volamena mba hialasika amin'ilay fivavahana aety ivelany fosiny sy ny fanatanterahana fisipoka fosiny zay nanomezan'i Jesosy siny an'ireo mpanora-dalàna sy farizianina tamin'ny fotoan'androny
amin'izao lahady 20 mandavataona izao, zay azo lazaina fa efa mamaraparana ny taona pikatroana ary ny taona liturgika isika, ka idiratsika amin'ny taona liturgika vaovao dia mampiditra sika amin'ny fandalinana lalindalina koa an'izay fisipoka volamena izay Jesosy raha nilaza hoe mienoa ry Israely, ny tompo Andriamanitsika, ny tompo Andriamanitra tokana, ka tiavo ny tompo Andriamanitrao amin'ny fonao, amin'ny fanahinao, amin'ny sainao ary ny herinao manontolo. Izany no didy voalohany. Ny faharoa dia mitovy aminy Jesosy, tiaviny namanao tahaka ny tenanao. Ka izay indrindra no ezasika ho alalinina amin'izao sinoda izao, ka napetraka sika sara mazava fa hoe sy maintsy miona aloha isika, ary rehefa miona ifampieno mba higasaka izay rehetra mampiombona, ary rehefa miombona sika mandray atanana, ary rehefa mandray atanana dia miroso ho hiraka, ka am'izay tena eglizy olona velona, velomin'ny batemy, ka zary tabernakla velona tokoa isika. Ka izay indrindra no nanompisika ary tamin'ny alahady lasa teo, fa io tokoa ny lalam-piainana ho ansika, raha tena ho teo taranaka mpanorina isika, hanorina tontolo iainana zay mampivelatra asika, hanorina tontolo mpiainana zay sapasika amin'izao fa tena potika satria mila arenina tokoa, ka tanteraka io raha io fisipoka volamena io no ivahatra itoeran'izay tontolo mpiainana izay, ary ny tontolo mpiainana zay ifandresasika amin'Andriamanitra dia sy mankaiza, fa io fisipoka volamena io no azo lazaina fa mandrindra azy ihany koa. Ka raha fitinina izay rehetra zay ry kristianina ava-malala dia sy maintsy miainga amin'ny expérience mpinonsika isika, zany hoe ahatonga sika olon-dehibe amin'ny finoana raha azo sika sara io sipoka volamena io. Fisipoka volamena nasongaditsika ihany koa rehefa nandinika azy, fa sy maintsy mivahatra amin'ny fanimpona sy ny fahafoizana io fisipoka volamena io, ary ny ohatra sy modely amin'izany dia i Jesosy, ary dia izay indrindra no azo lazaina amin'izao alahady 20 mandavataona, raha ny fekevitra sy ny tolo-kevitra sy ny votoato-kevitra namitinana azy amin'ity andro anio ity no lazaina dia ny hoe zay tia mahafoy. Ka izay indrindra ny fisipoka volamena voalaza sika teo, sy ho tanteraka io fisipoka volamena io zany raha sy misy ny fahafoizana, ary fahafoizana ao anatin'ny fanimpona. Ka sy mba hoe ohatra sy hoe fanoharana toy ny mahazatra no apetraky ny Jesosy amin'sika ho alalinsika amin'izao lahady 20 mandavataona izao, fa zavatra nitranga ka nentin' Jesosy nampianatra ireo mpianatra. Sy inona izay fa lay voalaza ao amin'ny avanjely, indray andro raha nipetraka tandrifin'ny fandasan-drakitra Jesosy dia nijery ny fandasaky ny olona tao, ary maro ny mpanan-karena no nandasaka be, ary nisy mpitondra-tena mahantra anankiray tonga tao koa ka nandasaka faransakely 2 ankevitry ny varivainty avy. Ka izay indrindra no fampianarana tiany Jesosy asongadina, ary manakaiky ny andro ny
fandresana tanana isika amin'ny alalan'ny asom-pinoana ka io indrindra no manazava an'izay fandresana tanana izay, ary io no manazava ny rakitra ihany koa, na dia azo lazaina aza fa ny fanolorana no tena manazava ny rakitra. Ny tiany Jesosy asongadina tokoa manko ny fitiavana zay nylazaitsika hoe fisipika volamena teo amin'ny fivelarana ny mahaolona, dia ny fitiavana tokoa de tahaka io ny tanterain'io mpitondratena io, fitiavana tsy misy takalo, fitiavana maimaimpona. Ka azo lazaina i Jesosy zany raha amin'ny fiteny mahazatra asika nanao bravo amin'ilay ezaka nataony lay vehivavy, ary zay ny mahatonga asika manao bravo an'izay egliziraka, sy hoe noho ny fananany fa noho ny ezaka nataony amin'ny fandraisana an-tanana. Ka engane amin'ity taona ty na de fantatra aza fa taona mavesatra misy, satria fantatra asika ny zava-misy rehetrarehetra, ka ametraka an'izay fahafoizana zay, ary aoka ho saintsainsika, ary indrindraindrindra amin'izao synôda zao iverenatsika ireo toe-panahadimy anisan'ny 5F ny fahafoizana raha te hanorina tokoa isika. Anisan'ny sazoa ihany koa, sazoa sota zay tsy maintsy fenona araky ny lazaitsika matetika, ary de zao synôda zao no oka anatanterahasika n'izany, afatra efa aisika zany loatra lalana mitondra atsika amin'izay fanorenana ny eglizy olo velomin'ny batemy kazary tabernakla io voalazany evanjely androany io ihany koa ny teny faneva zay mandrafitra ny synôda sika, ary azo lazaina fa mifandray ary mifaningotra tanteraka amin'ny synôda iombonana eran-tany araky ny nanotoisika azy. Ka raha fitinina izay rehetra izay ry kristiana ava malala, dia ilay nataony mpitondratena, mpananotena ao amin'ny evanjely no toe-panahy sy maintsy ivelomansika amin'izao fanatanterahasika any synôda izao, fandrindra ny tapany voalohany de ny hoe eglizy kely miara-mivavaka mandalina ny finoana, ka mitondra atsika amin'ny fanorenana EOV missionnaire vita batemy kazary tabernakla manorina eglizy trano n'Andriamanitra, fandrindra amin'izao kiondalana misy asika zao. Aoka isika vita batemy akatahaka ny anio mpitondratena io zay teo masony olona no nahafoy zay fananany izy. Ny vaky teny voalohany raha te moa ny boky ny mpanjaka zay mitantara any Elia niainga nakany Sarefta, ka nahita lay vehivavy mpitondratena zay nanangona ny kitay ho azy ka nangataka rano hosotroiny Elia tam'izay, dia novalian'lay mpitondratena aza mafady raha hoy Elia tamin'ny lay vehivavy, aza mahafady mba angalao rano amin'ny fisotrona ao hosotroiko. Ary de nengavy ihany koa Elia nanao hoe dia mba hikarakara sakafo azy, dia nandeha naka rano raha vehivavy, nasoina izy ary nataony, dia avy eo nilazainy Elia indray hoe mba hitondray mofo kely eny an-tananao aho raha sitrakao, fa hoy ny navalin'ilay mpitondratena, velona ny tompo Andriamanitra ao, tsy misy zavatra masaka ao amiko, lafarinina eran-tanany hila no ananako. De hoy Elia taminy, aza matahotra fa izao nolazain'ny tompo Andriamanitra Israely, ny lafarinina omblany sy olany, ny diolilo antavoara sy hena, ka
nanomboka teo hoy ny vakiteny voalohany bokyny mpanjaka nanomboka teo dia nanana ny amdafarinina lay mpitondra tena fampianarana lalina ho ansika zay tsy hoe manao magia fa io le averiverisika matetika ary oka ho teny filamatra ho asika ny hoe raha manao ny asa n'Andriamanitra isika dia Andriamanitra anao ny asa sika nahafoy ilay mpitondra tena ka ensika ny tenin'Andriamanitra teo sy lany lafarinina fampianarana lehibe ho ansika zany ny fahafoizana dia manambara ny tena fitiavana satria mahafoy tokoa mahafoy ny rehetra ilay sika zany amin'ny taranaka mpanorina sika sy afaka hanorina misy sika raha sy mahafoy fotoana raha sy mahafoy vola aman-karena raha sy mahafoy isika tahaka ny Jesoa ka izay no ilaina indrindra amin'izao sika miroso amin'ny synode zao kaza varimbarina isika amin'izany fa raha fitiavan-tena izay midika fanangona dia samy mandeha samy mitady isika dia io ny lazainy ny papa dia ho rendrika isika fa raha samy mahafoy vonina anompo isika dia mifanasoa mifampisimbana ka afaka iroso amin'izay fiangana vaovao amin'izay départ vaovao zay ary manana modely isika ho isika teo ary desiza fa i Kristy ary fataro fa ny teny hoe kristianina dia avy amin'ny Kristy zany hoe ny fiainan'ny Kristy no sy mainsy fiainansika ka izay indrindra no antitra teriny ny masin-dahapôly amin'ny taratasy no ny Filipianina hoe manana ny toetra maha-Andriamanitra azy i Jesoa nataony sinosinona ho farany ambany mba ho famonjenantsika na foy izy ka raha te ho mpanorina tokoa isika te hanao départ vaovao fiangana vaovao ho pentecote vaovao dia oka ahafoy anana ny fahasahina ahafoy isika ary anana ny faharetana ary aoka anana fanetretena mba ahafahasika iomina bebe koa amin'izay amin'ny Kristy zay nievin'ny teny hoe kristianina sara ihany koa ny manantitrantitra fa volana novambra zay anovasika ny asom-pinoana ho isika teo ka sy sendrasendra izany rehetra zany fa tiany Jesoa aseho amintsika ny dikan'izay asom-pinoana zay ary izay ihany koa no antony anovasika ny zay andro ny asom-pinoana zay amin'ny andro ny Kristy mpanjaka ka mba ho famantarana fa ny manjaka amintsika dia tahaka ny nataon'ny Kristy fanompoana sy araky ny hevitry n'izao tontolo zao no mahampanjaka sika zay tokoa isika vita batemy araky ny fantatra sika dia tahaka ny Kristy sika mpanjaka mpaminany ary mpisorona fa sy araky ny hevitra n'izao tontolo zao anefa izany rehetra izany ary izay indrindra no alalinsika amin'izao synode izao ka raha tiasika tokoa ary mba ho fotoana fanarenana ho fotoana zay irososika lalindalina koa amin'izay maha-kristianina sika izay ka ho tanteraka izay fiovampenitra mahery vaika ataosika izay ka iova ny fifandraisasika amin'ny zavaboary ka iova ny fifandraisasika samysika eo anivon'ny fiarahamonina sika ary raha tiasika iova tokoa ny fifandraisasika amin'Andriamanitra ka dia aoka anana an'izay fahafoizana izay sika fa izay tia mahafoy ka
amin'izay mba sy fanapotehana na fanilikilihana no anjaka fa fiombonana fandraisana tanana ka iraka isika zary fahazavana sy fanasina zary tabernakla velona mampiavana mampiombona ary lay fihavanana sady kristianina no malagasy no arosika amin'izany ka ohatra lehibe ho ansika ary izay voalazany Jesoa ao amin'ny evanjely ary ny tenany raha témoin dia modely ho ansika tokoa ary azo lazaina fa reo olo-masina sy olo-sambatra malagasy dia ohatra velona sika dia eto moa dia aoko ho fantatra sika fa isokatra ny fandalinana irosona lalindalina koa amin'ny fanambarana any Lucien Boudvocho olo-sambatra mba iroso amin'izay fanambarana olo-masina azy zay ka ho isy ny fanadihadiana isokatra any Fianarantsoa zay renivohitry ny province ecclésiastique Asimo Atsinanana zay misy ny diocèse-ny Farafangana misy any Vohipeny ka hoentsika mbavaka izay aoka isika anao vavaka totoafo ao mikasika an'izay ary ny ohatra napetraky ny Lucien Boudvocho amin'ny fahafoizany no anapesika amin'ny ataosika rehetrarehetra dia fantatrasika ny tantara-piainany Lucien Boudvocho na fon'ny aina izy no ny fitiavana no ny finoana ka zary modely ho ansika ry kristianina ava malala fantatrasika ary zany fa sy fitiavana saintosainto no ambaran Jesoa sy ampianariny asika izy raha teo naneo izany tamin'ny fiainany koka ivelomansika ny afatra zay napetranao sika ary indrindra amin'izao fanatanterahsika ny synode izao ka asongatsika sara amin'ny dinika ataosika fa sy ho isy ny tena fanorenana sy ny fiaingana vaovao raha sy ao ny fahafoizana zay manambara ny tena fitiavana ka anavao izany isika amin'izao alahady fa 2 mandavataona izao fa zay tia tokoa mafoy ry Jesoa tompo ampio ary zahay mba ho tena mpivavaka marina tahaka n'ilay mpitondra tena zay hitanao tao an-tempoly nandasaka ny fananany manontolo ka nivavaka taonay zary fiainana fa indrindra moa amin'izao firosonay amin'ny synode zao engany zahay ahay afoy eo amin'ny fiainanay ary kendry mandrakarivo zay mahafaly anao ka tonga anay ho tena ho eglizy olo velomin'ny batemy ka zary tabernakla velona ho eglizy miaradia tokoa izahay miombona mandray atanana ka zary iraka manambara ny fiainana mahazanak'Andriamanitra mahakristianina anay masiny Maria reno ianao no tabernakla velona voalohany satria nafoy ianao ary nanompo ka ampianaro zahay zanakao amin'izao fanatanterahana izao synode izao mba hanana io toe-panahy fototra io masinday Joseph ray mpiaron'ny eglizy eran-tany ianao ka matoky mandrakariva ny fitantananao zay fa indrindra amin'izao fetrehana ny synode izao ka ahafoy ary ahay andray an Jesoa amin'ny fiainanay ane zahay aoko tanteraka zany amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy ny fianakaviana no tany ketsa
hipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no itoantsika isan'androvaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina, olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eklizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania.